Niona tamin'ny mpanao gazety ary nitafatafa tao anatin'izay fionana izay teo anivon'ny groupe des experts nationaux meo anatrehany raharaham-pirenena ity ihany koa no antondresaka zany tao anatin'izay fionana izay ho azy ireo indray dia nanambara izy ireo fa dia tsy azo idivirana ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena nandroso sosokevitra nefa izy ireo ahafahana manatsara ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara. Mila fifandaminana eo amin'ny mpisehatra rehetra mahakasika ny lalàna, ny rafitra sy ny daty ary ny tontolo rehetra manodidina ny fifidianana ny groupe des experts nationaux. Ho azy ireo, tsy azo terena ny fifidianana satria ho mafy kokoa ny korotana iseo raha tsy hisy ahafehizany. Teknigène ny isian'ny fifanarahana ara-politika iraisana mahakasika ny fifidianana mba tsy isian'ny olana aorian'ny fifidianana. Apetraka amin'ny fifanarahana ara-politika iarahana mahakasika ny fifidianana na accord politique inclusive électoral. Ao anatin'izany dia voasoratra fa ao anatin'ny 90 andro no anatanterahana ny fifidianana manomboka ny premier tour ary miafara amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy ny deuxième tour. Faharoa, avoaka tsy misy atakandro ny didy fampiarana ny lalàna 2012 ohatra 13 nivoaka ny 6 septambra 2012 mahakasika ny satan'ny mpanohitra mba hiviana indray ao anivon'ny telimera zany ny adevitra. Fahatelo, avaozina sy atsaraina ny seni ahitana solotena ny hery mifanandrana izany dia atao anatin'ny 15 andro aorian'ny fahavitany sonie ny fanarahana voalaza eo ambony. Atsangana ny cour électoral ahitana ireo mpitsarambony ambony grady atolotry ny SMM. Volavolaina lalam-pifidianana vaovao mainga avy amin'ireo hevitra nivoaka avy amin'ny fakakevitra farany teo reny isan-karazany. Fahaenina, faritana miaraka ny tiatiandro mpifidianana. Teknigène ihany koa ny tsy fiandaniany sampandraram-panjakana amin'ny raharaham-pifidianana. Ireo mpiasa ambony dia tsy mahazo mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra ary manohana kandida amin'ny fifidianana. Ny sehatra iraisam-pirenena tokony mijanona ho mpanara-maso ary tsy hitsabaka amin'ny raharaha malagasy. Atsangana ny komity anara-maso ny fampiarana ny fifanarahana.